amin'ny fifaina lehibe reny no androtsona tao tokantrantsika ny amin'ny zaony io zao a. Ny ambassadeur-ny Eozoa Aziadia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaony io zao, ary manonona ny ajaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso, ary mirary soatsiketra samy hotely Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piratana n'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilanta ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny masony novinovinovina. Ataontsika me voninahitra ariva afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Aziadia mandroso tokantranontsika ireny amin'ny teny io. Ny fampianarana andro moa zany teny arana fa 30 na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo, tsy mipetraka ny lohateny fa nakay izy teo, tsara petraka ihany izy iny zany raha mety, fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo, loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota, zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io, na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay. Miara-mamaly be antsika reto tokantrano hoe tsy mitombo zany. Na iza antsika maheno anazy zao, manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota, ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa amin'izay hevitra zay. Tsy mitombona mihitsy ne zany. Daholo avakitsika ny teny'Andriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny io anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo, satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilay miaraka amin'ilay hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesasy io e, tsy izay Andriamanitra tsy izy ohatra hoe Yesoa sy ny maro samihafa, fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa. Tsy mety daholo zany teny rehetra zany. Hatrany amin'ilay hoe Yahosoa, mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa, tsisy mety daholo mihitsy zany, satria maninona mpanota daholo nanonona zany teny zany. Dia ndreo jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanota eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota. Ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana? Hoe ty anaran'ny Andriamanitra ko ty dia marina ny ty. Zay kena tonga ny sasany nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita. Hoe Andriamanitra tsy mivaky loha amin'izany anarana zany fa mety foana io. Azafady indrindra, ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany, ka tsy maintsy antsoa ny io anaran'io zany, important le anarana ny dikan'izay. Ka tadidio tsara zay fa important le anarana, fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrara ny antony mpanota reo olona reo. Ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indrindra, tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vakitsika teny Andriamanitra ny bokyny Isia 4:5, andiny voalohany sy ny faharoa. Jery tenin'Andriamanitra maromaro kelitsika aloha. Isia 4:5, andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany, la ny andro mivavaka ao fotsiny. Aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota, satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2, eno ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Fa ny heliko areo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany, ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy, ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao amin'izay. Sady tsy jozange ny heliko areo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Sady manafina ny tavany aminao Andriamanitra io, ary misaraka aminao izy. Ny aminao mpanota,
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io andriamanitra io nao nefa ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ny ahafantaranao zany andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io andriamanitra io nefa n izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataon'olo hoe mahafantatra andriamanitra zany izy io anaran'andriamanitra nampianarana rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao ao zay na tonga ny ambasadeur-ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka antsondra mbola teo vonjeno fa rehefa sy teo vonjenao fa ho any amelo zany nateo izy ny lalanao ary de nefa de tsisy manaka aniko hoe ianao kosa hoe fa teo ho any amelo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany zy ady a efa mba nanoro ihany zy ady a efa niteniteny mamonjy anao ka tsy ny raharanao tsy ny haino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny a hoe mba mivireny mahina raha mba miverina am'ilay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'ilay mpamorona de mine raha miverina makany zao raha izay jaona toko fahasivy andiny faraika am'y telopolo ndreo hoe andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazantsara nday tsika no mijery a jaona 9:31 jerevantsika keny a voninahitra tada evasiosy jaona 9:31 zay fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsiny io tsy mihaino mpanota andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota ny laza hoe za mahafantatry ny raran'andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana monezanao ny anarany io ahoana mianao ny laza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahiteny hebreo zany na mahiteny frantsay na mahiteny anglisy fa mazava lalàna andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy miainanao zany andriamanitra lalàna nye zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'andriamanitra io rehefa tsy mihinanao andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io a rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao n'io anarany io refa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omena atsika hoe tsy misy andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nkeka avy any am'y devoly ka aiza moa nisy devoly iran'andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy am'y devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly ny andeha hitondra ny anaran'andriamanitra adverseran'andriamanitra ave nao ampitondraina ny teniny na izy raha miteny hoe manoerany devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ny ataon'andriamanitra hoe oetoatry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany zay ady a mamerina atsika hitodika any am'ilay tena izy a iahosoany anarany hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any am'y devoly aiza moa zay misy andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona mpakany am'y dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany a za ziady ambasadeur-ny Iosoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto am'ty planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Iosoa ndray zany ngeka tena andriamanitra ny zany zavatra tenena aminao zany ny hatsaran'io andriamanitra io no iavaka itsika ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo jaona voalohany a toko fahatelo a de ny andininy fahavalo akitsika amin'ny anarany Iosoa fanaporofona tsika fanompiry zany fanotelony zao ty fa hoe izy jaona voalohany a 3:8 izay manota de avy am'ny devoly satria ny devoly a de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any am'y devoly reny ka anaran'andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any am'y devoly io entiny aminao io ka avy any am'y devoly ary izyko de zay entiny nomeny anao zany avy any am'y devoly koa mahatonga saina zay re tenenina atao amin'ny fandarany titry hoe loza fa mihainy feondemony ianao
anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anareo de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Josoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Josoa zay lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Josoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany nao fatanao hoe Josoa iny satria ziady ihany no manoro anareo any Josoa satria tamin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana fanaporofona fanontelo zay fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy ny fa hoe azo omeny any alika ny zavatra masina zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny any alika ny zavatra masina ka manina moa zany ny tenena hoe azo omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika aloha faketsika aloha zay tendriamanitra eo Matthieu toko fahafito a Matthieu toko fahafito a de eo amin'ny andininy fahafito nga manizy resy diso ny fitadikiko anazy ohatry revatsika Matthieu toko fahafito a andininy fahinina le izy Matthieu 7:6 zany aza omeny any alika zay masina ary aza tsipy an'lonina amikisony ny vatosoanareo fa andrao anitsaka azy izy ka de hifototra de amiraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina de zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy soany zany iny zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Josoa rery eto amin'ity planeta terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina nytity azy zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Josoa zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omeny an'le alika io izy ny zavatra masina taka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka iz'Andriamanitra zay mpiasa devoly eo no tsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no nke jerevatsika zay teny zay lo jerevatsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any nga manisy zay da jerevatsika kely lo jerevatsika re manoera ny devoly de andositra anareo izy Jakoba toko fefatra andininy fahafito Jakoba 4:7 ka de maneky an'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany miraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika vefa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no aseny mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasen'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasen'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly io Andriamanitra io de tokony tsy nyroany devoly fa naverany miperaka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitany ianao fa manoera n'zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ity resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Josoa nanareo zany de tsy haiko zay andianareo fa de fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro hevitra zay ady hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mpitola fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety anie ny anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsona ho faty ane ho anareo tane tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny Iehosoa am'izay. Inatsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ke nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny mariky an'io tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavalina zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo netin'le mpitondra fivavalina aminareo. Fitapitany fotsiny eny nareo. Zany hoe tiriko hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaverentsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azaveko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Eo teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Iehosoa tena navitana nafaka olona miara tamin'ny fahotana ary natafaverina ny olona araka tamin'Andriamanitra satria izy tafafaka tamin'ny fahotana, ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Iehosoa zany. Tade manome valy anareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Iehosoa zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Iehosoa dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony a, dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao nge sika mamaky an'le lalàna zao e. Jereo nge ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko 2:20 ny avaketsika izy 5:5 angamba Niger sy diso indray ny fitadidiantsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa nivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny mahasomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reo izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany a, fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Iehosoa zay ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany a, dia aleo tena miverina makany amin'le mariny. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Iehosoa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny ity. Za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako le tompony ity soratra masina ity no miteny an'io a, ka inona moa no ho avalinao? Za loha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony mba avakio koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany a, tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e, dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy tovizanao amin'izany a, tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanoty e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany tsony a, raha mba teo vonjena ihany ianao.
fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao de tsy hitako zay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka jereo io teny io e, même classe nge reo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka mifahotanany ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy nitika an'izay, fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Joshua de mpanota daholo ohatran'le nampianaryreo mpitondra fivavahana reo tolotolo e. Ny olona rehetra zay niaraka tamiko ihany koa. Saingy zay niaraka tamiko de niaraka tamin'ny Joshua, azy niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Joshua, afaka mifahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa zay nampianarinareo mpanota daholo, zay ny proof fa avy eto an-taninareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany de milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota zay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty, eto amin'ity tontolonareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina zay nafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahoshua lay zanany ary dada Malayayava lay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny proof fa tsy izy io Andriamanitra nareo, satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka mifahotana io. Zava-marina zany. Zao raha vaketsika farany am'izay le tena Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio toko fafito andininy fahaenina. Matio 7:6 avetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika sara am'izay le hoe inona moa zany teny Andriamanitra amin'le alika? De zao le any ivelany aza omeny ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina zany eto de tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny velany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy de mpamitaka iny. Raha mitondra izy de olona mamorika olona ho any amin'ny hery, satria zay ampianarin rehetrarehetra eo de lasa mpanota daholo de hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsy izy io anarana io. Zany ny tsisy mamarina azy anarana tonareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo reny. Satria de ny aingavy any amin'ireny narana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesua, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo reny. Diso daholo ary profon'izany mpanota zay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yesu, zay rehetra niantso an'izany mpanota daholo. De tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany, satria izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra, de valy teny men'Andriamanitra de zay hoe za tsy manome an'izany. De zay ny proof fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota de anarana avy any amin'ny devoly daholo io menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Naran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto io menanareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly, satria le olona mpanota de avy any amin'ny devoly, tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay adia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatrana azy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotany? Tsy lozika zany. Misaoranareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur zay ny rahany tondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra izy zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia nafaka olona tamin'ny fahotana de tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy de ohatran'ireo mpanota reo ihany koa zatra natao. 2 taona nge zay. 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka teo na andray azy. Am'izao fahatongavaka zao nge vo eninareo le afaka mifahotany. Be de be raha mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa de nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 am'zany tsy mahay manota an'izany ity ambassadeur ny Joshua Zeadia hitanao ty. Matoa zany mitona an'ino ho afaka mifahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Joshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona reo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony tonga eto le fahamarinana hitanareo le tena tsy manota intsony tonga eto le Joshua le tena amin'ny fahamarinana voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua anjaranao no manatona miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tongotra loatra ny ny andro ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay tsara loha raha mantsy Joshua tsara loatra izy tsy mahafinatinao ve zany to afaka mifahotana zany izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany fa raha mbola olombelona normala ihany anao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana ary irina mafy ny tonga am'izany sehatra zany tsy irina ntsony fa tongava dia hitanao zany atsarana zany tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany inge zay nytenena inge tsy misy tanteraka anjaranao sisa manapa-kevitra sy ady miantso anao ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay mienohan zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo miantona tonga ny Joshua maty teo amin'ny azo fijaliana amonjy an'le fanahy ho any amin'ny lantilanty metezo vonjenareo azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana ane zao tena fitiavana amonjy anao mihitsy menanao daholo miprofo ny soatra masina hoe matoa afaka mifahotana ny olona nahita an'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo mena an'io anaran'io dia tsy afaka mifahotana zay miaraka am'izay olo zay satria any ivelana izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray fa matoa zyadia naafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota ntsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy ntsony dia izy ndray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny valan'Andriamanitra teo akaikin'Andriamanitra nyteka azay mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadeur-ny Joshua mazava be ny sary jerevana fa raha mbola vety aminareo zany zay ady zany dia ny ambasadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanota oatra rehetrarehetra daholo ny resultat io fa misaorany avy indrindra nahitany anakaiky avy any amin'ny lantilanty nareo iaignane mba tsapany atsarany nareo fa tsy avonavona ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa na Joshua raha tena azy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay teneniko nareo mba jerevo le olona afaka mifahotany eo mba ny masonareo ngeny izy efa manarivona ngeny afaka mifahotany eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra ma any ivelan'ny fanjakana any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be repetin-dranomasina fa mandreny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandreny famonjenao anao holavinao ve ny profo menanao dia hoe matoy misy ny fanafana fahotana ravany devolony dikan'izay ary raha misy ny hery mandravany devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy kone mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao am'izany isamizy io dia mody fitany io anao fa ny tena afatarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavandano ny fahefana etranypitany tia zay ny fahefana sy ny herina zay ary ny misy ny hery dia ao am'izay mavita mandravany devoly ary ateo mandrava devoly dia mandravany fahotana fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hoe hitondranao any am'izany ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe zao manatona ny Joshua zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambasadeur-ny Joshua dia samy hotahiny avo indrindra anketrika dia iaiava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray iaino ny toy ny fampianarana manaraka indray zao tsika ariva afakary so raha betsaka dada Mariava noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao miantsoantso mihitsy lay nirahanao dia lay zanakao malalanao lay tianao lay zandrinao ihany koa Joshua tsy mitsahatra ny miantsoantso zay ady ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantilanta rehetra ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanta rehetra mahay nareo miaina
fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitarehetrehitra intsony efa tombotra loatra ny eny fotoana e Iahosoa mangataka aminao zy ady aho mba haniraka mandrakarivany fanainao masina ianao tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ho any aminao Iahosoa amin'ny alalany zao teny sy fampianarana izay nomenao zao fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza ianao no naniraka azy manao ny asanao fotsiny satria zany rahanao zavy any aminao da io zao teny zao mba tsisy hovery intsony fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao voninahitra anao dada Malahiava voninahitra anao Iahosoa vonjeo ny olona Iahosoa mangataka zy ady mba tsy hovery mihitsy ny sehetra maniry no any aminao azy rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izy amin'ny anaranao Iahosoa anao zany vavaka izay amen dia mirahasotsika samy teny Iahosoa zay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity dia metraka mandra-piresaka ao aminaraka indray velomatory azy